faly miarabantsika tsirairay avy indray nahatratran'izao andro fahatelo amin'ny fiarahantsika ao anatin'izao herinandro fiara-mivavaka natokana ho an'ny vehivavy kanefa natao andraisan'ny tsirairay avy fitahiana izao ao anatin'ilay lohahevitra lehibe manao hoe mizotra ho amin'ny Mandrakizay. Ka na ho anao zany izay manaraka amin'ny onjam-peo na ho anao izay manaraka amin'ny page Facebook na ny YouTube dia tolorana mandrakariva an'izany fifalian'ny fiarabana sy firarian-tsoa mba handray ireo fitahiana izay efa homanin'Andriamanitra ho amin'ny fiarahana izany. Andeha raha isika iroso amin'izany lohahevitra ho amin'ny andro fahatelo izany dia amin'ity androany ity izany dia manao hoe ny adidy lehibe indrindra ho an'ny Kristianina. Manasanao andeha isika hiaraka hivavaka mba hiantso ny fanatrehana sy ny fitarihan'ny fanahy masina hijerentsika an'izany lohahevitra izany. Hivavaka isika. Andriamanitra rainay tsara indrindra atolotra ianao hatrany ny tera sy ny saotra ny laza ho mandrakizay ny voninahitra ny edy ho anao. Notahinao mantsy izahay ka tonga amin'izao fotoana izao ary efa manantena hery manokana indray avy amin'izao fiarahana mandinika ny teninao izao ka izany misaorana ianao sady ary angatahanay kosa ny fanahinao masina hitarika anay amin'izany fiarahana mandinika ny teninao izany. Misaotra indrindra'Andriamanitra fa amin'ny anaran'i Kristy ilay tianay no anaovanay izany vavaka izany. Amen. Ny adidy lehibe indrindra ilainy ho an'ny Kristianina. Zavatra tena hoe ilaintsika mihitsy zany satria isika Kristianina daholo ary raha mizotra ho amin'ny Mandrakizay isika dia manana adidy dia ilaintsika indrindra izany lohahevitra androan'izany. Izao no voalaza ao amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra dia ny andininy fahavalo sy fahasivy. Petera voalohany toko fahaefatra dia ny andininy fahavalo sy fahasivy dia manao hoe amin'ny anaran'i Kristy ary mihoatra noho ny zavatra rehetra mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro mifampiatra no ka aza monmonina. Azonao tsara ny tian'izany resahana ve? Mifankatiava tsara mifampiatra no ka aza monmonina. Omaly isika dia efa niaraka nahita ny tapany voalohany tamin'ny hafatra izay nentin'ny Petera ny amin'ny fiomanantsika amin'ity diantsika mizotra ho any amin'ny Mandrakizay ity dia tsy izany hitantsika omaly izany fa ny antsony antsika mba hananantsika fahamatorana, hanana saina mahiratra, saina madio ary hanana saina mahon-tena indrindra eo amin'ny fiainam-pivavahana. Dia androany dia mbola hijerin'ny toyana isika ary hanohy ny fandiniana ny mahazava-dehibe ny fifandraisantsika amin'ny hafa amin'izao diantsika ho any amin'ny Mandrakizay izao. Aza tonoina mihitsy mantsy fa isika tsy handerery kory ho any amin'ny fiainana Mandrakizay na hoe onjoonjoko zasa mirery fa zany na no manan'Andriamanitra an'izany fa Kristy raha ny resaka dia manomana fitoerana maro hoy izy dia ampy ho an'ny olona rehetra izany ka zasa ianao izany tsy manderery dia zava-dehibe. Ary izay no jerentsika amin'ity androany ity ary adidy lehibe indrindra ho antsika Kristianina mpanaradian'i Kristy amin'izao diantsika mizotra ho any amin'ny Mandrakizay izao izany. Ka ao anatin'ireo andininy anankiroa dia ny andininy fahavalo sy fahasivy amin'ny Petera voalohany toko fahaefatra ireo dia misy fitsipim-piainana roa ihany koa izay resahan'i Petera amintsika hoe tokony hananany zanak'Andriamanitra izay mizotra ho amin'ny Mandrakizay. Ny voalohany dia ahoana hoy izy ilay niarahantsika namaky teo? Mifankatiava tsara fa ny fitiavana manarona fahotana maro. Ny voalohany izany dia ny hananana fitiavana lehibe ny hafa, fitiavana lehibe, amour fervent hoy ny teny frantsay dia amour pour les autres nefa fitiavana lehibe ny hafa. Amin'ity diantsika manaraka an'i Kristy ary miaraka amin'ny Kristy ho any amin'ny fiainana Mandrakizay ity dia tsy azontsika atao mihitsy ny tsy hanam-pitiavana. Izay izany dia tokony ho tsaroana ary tsy tokony ho adinoina mihitsy fa tokony hiainantsika isan'andro isan'andro. Tsy azontsika atao
ny tsy anam-pitiavana ary ny fitiavana mihitsy no adidy lehibe indrindra izay napetraka Kristy ho any izy, ho an'ireo mpanaradia azy, ho an'ireo mpino rehetra, dia isika ihany koa izany. Antsoina indray isika amin'ity hariva ity, andeha mba hanana fitiavana ny hafa. Petera moa rehefa niresaka dia nampiasa mihitsy ny voambolana hoe fitiavana miredareda, amour ardent. Nyresantsika hoe amour fervent, fitiavana miredareda, tsy hoe mba manam-piti izany dia fiti kely fotsiny, za nge tsy mankahala azy, fa fitiavana miredareda mihitsy ho an'ny hafa, dia fitiavana izay hoe manolotra fitiavana mafy orina, manao ny ezaka rehetra mihitsy ny amin'izany fanehoana sy fanolorana fitiavana izany. Mety hoe azonao an-tsaina hoe tamin'izany fotoana izany dia sarotra tamin'ireo mpino kristianina tamin'ny vanim-potoanan'ny Petera ny hoe ity an'ireo romanina izay niara-nonina tamin'izareo, satria ireo dia nanao ratsy ary ireo dia nanao izay nahakivy nahaketraka nampalahelo an'izareo, kanefa na dia tsy mora aza ny hoe mitady izay fomba hitiavana indrindra ny fahavalo na ho an'izareo tamin'izany na ho antsika amin'izao fotoana izao, satria ny maneho fitiavana amin'izay tiany tena ny mora kokoa ary tsotra indrindra, na dia tsy mora ary ny anao izay anehoana fitiavana amin'ny fahavalontsika dia izany anefa nolazainy ny Baiboly. Ny Baiboly dia milaza amintsika mihitsy ny tokony hamelantsika ary ny tokony hitiavantsika ary ny fahavalontsika, ka miantso antsika andeha isika amin'izao dia mankany amin'ny fiainana mandrakizay izao dia hanana fitiavana ambolo mihitsy ary kolokolo sy ampitombo fitiavana dia fitiavana miredareda ny hafa. Misy ohatra kely ity izay resahana amintsika ary tiana mihitsy zaraina amin'ity hariva ity mba handraisantsika lesona, dia ny fijoroana vavolombelona izay nataon'ny ray aman-dreniny Jimmy, dia Jimmy Mizaine izay tovolahy anankiray 40 taona, ka tovolahy izay nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana tany amin'ny faritra atsimon'ny Londres tany no nonenany zareo, ary tamin'ny volana May taona 24 raha tamin'izany 40 taona n'ity tovolahy antsoina hoe Jimmy ity izay no nisy namono tamin'ny fomba feno abibiana izy. Tovolahy anankiray hafa no namono azy tanatin'ny fahatezerana ny vadika tahaka ny biby mihitsy rehefa namono azy, ary tamin'izany fotoana izany rehefa nalaina ambavany ny reniny Margaret no anarany, dia izao ny zavatra nolazainy tamin'izay hoe te hiteny zavatra amin'ny ray aman-drenin'ilay tovolahy izay nahafaty ny zanako fotsiny aho hoe malahelo azy ireo tena malahelo azy ireo mihitsy satria za manana fahatsiarovana mahafinaritra be dia be momba ny Jimmy zanako izay nodimandry, fa ry zareo kosa dia tena alahelo mafy an'ilay zanany. Dia ilay tovolahy izay nahafaty an'i Jimmy dia lazaiko fa malahelo mafy an'zareo ary tena marina izany, tsy tezitra fa malahelo an'zareo aho. Dia gaga ny olona ary izay rehetra mifanena taminy tsy nitsahatra manontany azy fa nahoana ianao ny tsy tezitra, zanakao izao ny vonoana nesorina taminao tamin'ny fomba feno abibiana dia tsotra ny avaliko, hoy Margaret raha mbola teo amin'ny fandraisam-pitenenana rehefa nalaina ambavany ihany izy hoe ny fahatezerana neny nahafaty ny zanako ka raha ohatra ka ho tezitra ihany koa dia lasa hitovy amin'ilay tovolahy, be loatra ny fahatezerana eto amin'ity tany ity, dia tsy tezitra fa malahelo kosa ny ray aman-dreniny. Fijoroana vavolombelona anankiray anehoana izany ny fahatsapan'ny olona anankiray manana ny fanantenana ho any amin'ny fiainana mandrakizay, fa feno fahatezerana ity tany ity, ka raha tezitra ilay tovolahy iray no nahafaty ny zanany dia izy kosa tsy tezitra fa nalahelo ary, satria lasa misy nenina sy alahelo ny fiainan'ny reto fianakaviana izay nipoiran'ity olona nahafaty ny zanany ity. Rehefa eritaona taty aoriana moa raha nitsingerina izany ilay andro izay nahafatesan'ny Jimmy dia ny rainy ihany koa dia nalaina ambava ary nanambara indray izy tamin'izay fotoana izay fa hoe amin'ity andro androany ity dia afatra feno fiadanana, afatra mitory fiadanana no entiko anareo izay rehetra miaino an'izao fandraisam-pitenenako izao, fa miantso antsika mba hitondra fanovana
amin'izao fiaramonina amin'izao firenena misy atsika izao satria dia ezaka anankiray izay efa nataonay ho izy nataonay mendalana nandritra n'izay herintaon'izay izao resahako aminareo izao ary miantefa amin'isam-batan'olona izany dia izao hoe raha misy trangana famonoan'olona eny amin'ny toerana izay misy anao naiza na anaty magazay na eny amin'ny zaridaina fipetrapetrahana na fiaramonina izay misy anao dia izao ny tsarovo hoe voakasika manokana ary mahakasika anao izany fa mila fiovana ny fiaramonina misy atsika ity olana ity mantsy dia vokatry ny fomba fiaina izay efa nisy teo anivon'ny fiaramonina nandritry ny asa 20 sa 30 taona fa zao afaka manovan'izany isika dia izany no afatra hoentiko aminareo hoy ny Rainy Jimmy tamin'izay fotoan'izay dia avelantsika eo ny fijoroana vavolombelona izy mivady fa ny tia nampitaina amintsika dia hoe ny fitiavana kristianina dia tena mila ezaka tsy maintsy nalahelon'izany ane dada sy mamany Jimmy tao anatin'izany herintaona izany kanefa rehefa tonga ny herintaona dia afaka niantso ny olona ho amin'ny fiadanana niantso ny olona ho amin'ny fiovana ny dadany Jimmy ary iry zareo dia naneo fa tsy tezitra fa naneo ary fitiavana izany fahatsiarovana ho malahelo ny hafa mitsetra ny hafa izany mantsy dia fitiavana ny hafa izany ka tsy resaka hoe fihetsepo fotsiny izy ity fa miantso atsika mihitsy hoe andeha ity ny hafa dia ho amin'ny sitrapo arahana fandavan-tena mihitsy tahaka izay nataon'ireto olona nyraisintsika ohatra ireto dia andeha isika mba hanana ny fitiavana kristianina marina ka hatsapa dia hiaina fa ny tena fitiavana kristianina dia midika hoe tahaka n'izay fitondran'Andriamanitra atsika no fitondrantsika koa ny hafa Andriamanitra anie tia atsika foana ninona ataontsika fa ny ataontsika ny tsy tiany dia andeha koa isika mba ity ny hafa tahaka ny fitondran'Andriamanitra atsika no hitondrantsika ny hafa hoy Petera tao amin'ilay tapany ampovoany amin'ilay tapany voalohany amin'ilay fitsipika izay omeny ho an'ny kristianina izay mizotra ho amin'ny Mandrakizay hoe ny fitiavana manarona fahotana maro ny fitiavana dia manarona fahotana maro hoy ny tiany Petera ambara ao anatin'izany misy hevitra anankitelo tiana resahana dia hoe ny voalohany dia hoe rehefa hoe tena tia isika dia tia tsy mankahala tia tsy manao ratsy fa manjary lasa manota indray ny faharoa ao anatin'izay dia hoe rehefa hoe tia dia tia mamela heloka tia izay tsy mitahiry lolo-po fa mamela heloka mandrakariva dia azontsika heverina fotr'izany anie ny ainan'ny ray aman-dreniny Jimmy izay nanana ny Jimmy hoe zanany tiany kanefa novonoan'olona iry zareo tsy nankahala tsy tezitra akory tamin'ilay tovolahy namoniny zanany ary zareo namela heloka matoa ao anatin'ny herintaona dia afaka niantso amin'ny fiovana sy ny fiadanana ho amin'ny fiaramonina izay misy azy ary fahatelo moa rehefa hoe tia ka maneho fitiavana ny hafa isika dia moramora kokoa amintsika ny sitona ny hafa mba ho eo amin'ny Kristy koa satria fantatritsika tsara fa ny fitiavan'i Kristy izay mitoetra amin'ny fiainantsika no ananantsika fiadanana ny fitiavan'i Kristy izay mahatsapa an'izany ao amin'ny fiainany no afaka hizotra am-pilaminana ho any amin'ny Mandrakizay ka raha tia isika maneho fitiavana ny hafa isika dia ny hafa ho voasarikontsika ihany koa dia tsy tia teny isika amin'izay fotoan'izay fa sady tia no mitaona ny hafa ho amin'ny famonjena dia tsy andeherery arak'ilay nyresahana ho any amin'izany fiainana mandrakizay izany ka andehere mba fitiavana ny hafa no amenoantsika ny fiainantsika satria sady mitaona ny famindrapon'Andriamanitra ho amin'ny fiainantsika izany dia izy izay tsy mankasitraka ny hahaverin'ny olona tsy mankasitraka ny hahaverin'ny hafa no manarona fahotana maro dia hanala an'ireo sakana izay tsy mety mampifandray ny olona ny fitiavana miredareda no fitiavana tena ara-panahy marina ary ny fitiavana miredareda no iantsonantsika mba hianarantsika amin'ity arivo ity dia hiainantsika ho any amin'ny fiainana mandrakizay fa rehefa manana an'izany fitiavana miredareda izany isika tsy mankahala ary tsy manao ratsy mamela heloka dia tsy mitana lolo-po hisarika ny hafa eo amin'ny Kristy dia izany no mitondra fanasitranana amin'ireo ratram-po rehetra eo amin'ny fiainantsika ka rehefa sitrana isika
dia mazava ho azy fa afaka miaina am-piadanana izotra ho any amin'ny fiainana mandrakizay. Izay ilay voalohany hoe fitiavana lehibe ny hafa. Ny tapany faharoa rehefa nijerentsika tsara izany lazain'ny Petera dia hoy izy hoe mifampiatra no ka aza monomonina. Ny faharoa izany tokony ananantsika amin'ny toetrantsika mihitsy, amin'ny fomba fiainantsika mankany amin'ny mandrakizay dia ny fifampiatranoana, ny fahazotoana mampiatrano vahiny, ary fomba anankiray tsotra anehoam-pitiavana izany. Mety hoe sarotra amin'izao vanim-potoana mety misy atsika izao satria ny fandriam-pahalemana tsy fantatra intsony. Mety hoe be fitarainana be isika ary menimenina rehefa misy mangataka amin'ny fotoanantsika na amin'ny volantsika na amin'ny fahalianantsika na ny amin'izay ananantsika ao an-tranontsika ao. Fa zao rehefa amin'ny fotoana izay misy mangataka amintsika ka tokony anehoantsika ny fampiatranoantsika dia eo indrindra ny fotoana hisedrana ny fitiavantsika marina. Ka tia an'Andriamanitra ve isika? Te ho any amin'ny mandrakizay marina ve isika? Tia ny hafa ve isika? Mifampiantrano dia aza monomonina, aza mitaraina, aza mahidy fa tahaka an'izay antso nataon'i Jakoba tamin'ireo olona izay niparitaka vokatry ny fanenjehana dia tahaka izany koa ny atao amintsika. Ao amin'ny Jakoba 5:5-7, ny Jakoba 5:5-5 mantsy dia izao no lazain'i Jakoba hoe mahareta koa ianareo, mampahereza ny fonareo fa efa mby akaiky ny fiavian'ny tompo. Aza mifampimonomonina ary rahalahy, fandrao elohany ianareo, indro ny mpitsara efa mitsangana eo anoloan'ny varavarana. Ry rahavavy sy ranadahy malalaisany, aza mifampimonomonina fa mifampiantrano, ary ny Baiboly dia miantso antsika mihitsy mba hahatonga ny tokantranontsika ho ivotoeran'ny firalahiana, ho ivotoeran'ny firaisana, ho ivotoeran'ny fivelaran'ny hafa. Ka isika dia fitaovana anankiray izay hitondra fampiantranoana, hitondra fanamaevanana ny fahoriana, hitondra fampivelarana ny hafa, tahaka ny tamin'ny andron'i Jesosy. Dia Jesosy izay nanao an'izany tetỳ amin'izao fiainana, tetỳ an-tany ety. Ny hoe mahay mampiatrano vahiny izany dia mahay maneho hatsarapana ary mahay mandray olona. Jesosy dia mampianatra antsika mba haneho hatsarapana. Na sarotra ary izao vanim-potoana misy atsika izao, mety ho sarotra amintsika ny mampiatrano vahiny noho ny mety hoe tsy fantatra intsony ny olona, na hanao herisetra, na hanao fangalarana ao amintsika, na hanararoatra. Fa zao azontsika ataony maneho hatsarapana amin'ny alalan'ny fihetsika feno fahalalam-pomba sy manana fiheverana ny hafa. Dia Jesosy ilay ohatra lehibe indrindra, Jesosy ilay modely tonga lafatra ho antsika. Tamin'ny farany, tamin'ny fanompony tetỳ an-tany dia naneho an'izany fiantrana, fanompona, fanasitranana, fanompona mihitsiny ny olona rehetra amin'ny lafiny sy ny sokajy rehetra izany izy, satria naneho halemem-panahy, naneho fitiavana na tamin'ny mpianana na tamin'ny olona rehetra ny fanerasera aminy. Ary fantarintsika tsara fa nareo izay nanombo azy tamin'ny hazo fijaliana ary dia mbola nitsetra azy ireny Jesosy, mbola niteny tamin'Andriamanitra hoe tsy fantany izay ataony, tsy nanao hoe valifaty tamin'ireny izy, fa tia naneho fitiavana an'ireny. Dia zasenao ihany koa ny hiraka ampanaovina antsika ity ny hafa, hifampiantra aseho amin'ny endriky ny hoe fifampiantranoana, dia mba samy ho tojo-soa any amin'ny fiainana mandrakizay. Ary ny anompo ny mahantra, ny marary sy ireo sahirana ny nandehanan'i Kristy tetỳ dia zasenao ihany koa manana ny Kristy, ilay ohatra tsara indrindra. Kristy rehefa tonga tetỳ dia namela heloka na izay nanisy ratsy azy, ary dia zasenao ihany koa manana ohatra tsara indrindra. Dia Kristy dia mangataka antsika andeha hanana fitiavana miredareda, eny fa na dia ny fahavalontsika azy, andeha hanana fitiavana miredareda ny hafa isika, dia tsy monomonina, tsy hitaraina fa hifanohana, satria mbola natao antsika hatramin'izao fotoana misy antsika ankehitriny izao izany antso mba hizorantsika, izany hoe adidy
antsika kristianina ho any amin'ny mandrakizay izany. Misy fanontaniana kely mba tiako ho saintsainao ankehitriny raha misy an'izao fanambarana izao ino tsara ne manao hoe tokony hanakipony masotsika isika manoloana ny fahotan'ny hafa ary ho vonona mandrakariva mela eloka ninona zava-misy dia mba ahoana re ny hevitrao mahakasika an'izany anankiray ihany koa dia hoe ahoana re no ahafahanao maneho fitiavana amin'ny hafa ary inona ny azonao atao ary amin'ireo izay ataonao ankehitriny dia inona no tsy maneho fitiavana amin'ny redareda. Tiako raha mba hisaintsaina an'izany ny tsirairay avy fa izao hoe sitrak'Andriamanitra ny ahita ny fiasan'ny fitiavantsika, sitrak'Andriamanitra ny hoe tsy toetra amin'ny finoana na fahalalana fotsiny isika fa mba hoe tena zava-misy eo amin'ny fiainantsika izany hoe kristianina marina dia tia ny hafa amin'ny fitiavana amin'ny redareda ary mifampiatrano, mifampitsinjo, mifanohana, mifampitantana mitondra ny hafa ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany ary izany mihitsy ny vavaka tiako hasandratra ho anao, tiako hasandratra ho an'ny tsirairay avy amintsika amin'ity androany ity ka sitrakao ary ve ny aina an'izany hoe tia miredareda, mamela heloka, mampiantrano ary mitondra ny hafa ho any amin'ny fiainana mandrakizay izany. Sitrakao ve izany? Izany no tiako ho tononona mbavaka ho anao sy ny ankonanao dia andeha hiaraka hivavaka isika ao anatin'ny vavaka dia ataovy tsapanao indray hoe tafaray amin'ny Kristy ilay ohatra sy modely tsara indrindra ho antsika ianao ary maharay ny fitiavany dia vonona ny tiany hafa tahaka ny tiavany koa. Andeha hivavaka isika. Andriamanitra rainay tianay ilay feno fitiavana ary ohatra tsara indrindra ho anay mandrakariva atolotra ianao indray ny fonay ankehitriny satria izahay ihany koa dia mba te ho feno fitiavana ary aneo an'izany ohatra ny maha-kristianina anay marina dia mpanaradian'i Kristy ilay modely tsara indrindra izany. Miasa aty amponay tsirairay avy ho vao mihitsy ny fonay mba ho feno fitiavana ary fitiavana amin'ny redareda tahaka ny anao dia sady tiany hafa izahay, ahay amela heloka izahay, ahay itiana dia ny fahavalonay ary izahay ary tsy monomonona izahay fa hiantra, hifampiantrano ary hifanohana mba samy mitody soa raha mizotra ho any amin'ny mandrakizay. Da io manokana ity ankonana izay miara-mivavaka ity Andriamanitra vangio ary fenohy ny fahasoavanao ny fiainan'ny ankonana manontolo fa amin'ny anaran'i Kristy no anaovanay ny vavaka. Amen. Dia maniry indrindra ny fiadanan'i Kristy ho amin'ny ankonana tsirairay avy ka ny rehetra dia iaina ao anatin'ny fitiavana ary tiany hafa amin'ny fitiavana miredareda dia mahatanteraka ny adidy maha-kristianina antsika raha hisotra ho amin'ny mandrakizay isika. Manome fotoananao amin'ny rampy tsy tahaka izao indray ary maniry Andriamanitra ny hitahantsika tsirairay avy mandrakeo indray ary.